Ampitomboana antsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Vavaka isika rehetra. Velom-pisaonana anao mandrakariva ny fon'Andriamanitro fa nofoazonao indray amin'ity alahady maraina ity. Misaotra anao zahay satria mahatonga mbola velonaina toy izao ary mandre sy manatrika izao fotoana izao dia midika izany fa manam-pilazaina aminay ianao. Avifanay masono ny tenena aminay tsirairay avy. Amen. Miafatry ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika amin'ity alahady 15 ny volana Desambra ity dia arak'izay tsoahana amin'ny bokin'ny mpaminany Zefania. Bokin'ny Zefania mpaminany toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 19. Zefania mpaminany toko 7 Zefania mpaminany toko 7 ny 14 ka hatramin'ny 17 mibako toy izao ny anaran'i Jesosy tombontsika. Miobia ry ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. Jehova efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjakan'Israely no ho ao aminao. Tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravorana ry ziona. Jehova Andriamanitrao no ao aminao. Mahery izy ka hamonjy. Iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy, hangonoko izay manana ny fotoam-pivavahana ary avy aminao ny any ireny ary hitambesara ny latsa izy. Amen. Tsy isan'andro tsika no mahazo teny akana teny moa zany itoriana ny afatr'Andriamanitra raha amin'ny bokin'ny Zefania fa araraotina ny fotoana hafahana mahazo izany. Eo am-pandrenesana zany tenin'ny Zefania zany, tenin'Andriamanitra plutôt tenin'ny afatra nampitondran'Andriamanitra ny Zefania, dia mino aho fa ny akabeazantsika toa koa misainto mare zany afatra mamy de mamy zany. Ary ao anatin'ilay fisaintoantsika dia toa midika hoe raha mba marina moa zany. Raha mba tanteraka amiko moa zany teny fikasana mamy de mamy zany, fa sanatrian'izany tohatra ny mandatsa ao anatin'izao andro sarotra lalovako izao. Amin'izao vanim-potoana na dia tsy hoe ilaza olona tsirairay fa vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana mampametram-panontaniana ny maro hoe ahoana ihany izy ity, inona marina no tena fipetrany, aiza ho aiza aho manoloana ny zavatra misy. Indrindrandrindra ho an'ny Israely izay hitondrana ny afatra eto, any am-pahababona ny zanak'Israely. Fa inona no mahatonga ny Zefania sahy ny teny an'izao afatra izao hoe miobia? Amin'ny fomba ahoana no asainao miteny amin'izany manoloana ny olona anankiray izay ataontsika hoe mandalo ady sarotra? Amin'ny fomba ahoana ny asainao miteny hoe mifalia, mibitaha ry Israely nefa zareo babo? Ary any am-pahababona tsy misy fanantenana intsony. Rava ny tempoly, potika ny mandan'i Jerosalema. Dia mbola sahy ve ity Zefania ity hiteny an'izany? Ary tsy vitany teneny hoe miobia fotsiny fa aoka hiantsoantso fifaliana. Hitanareo ohatran'ireny olona nandresy ireny, hitanareo ireny olona nanao fifaninanana ara-panatanjahantena dia nandresy dia miobioby sy miogaoga eraky ny tanàna. Izay mihitsy no antso ataony Zefania eto. Amin'ny teny frantsay izy dia manao hoe crier de joie, éclater d'ovation, bondir de joie. Bondir zany mitsambikimbikina.
no zany zavatra angatahany Zefania amin'ny angatahan'Andriamanitra amin'ny alala Zefania dia zavatra impossible no angatahany satria tsy mora deja tsy mora ny ataontsika hoe mionona ohatra nahoana fitentsika rehefa misy andro fahoriana reny hoe atao ahoana moa fa tsy misy mpampionona mahay mionona ihany efa sarotra ny manaiky an'ilay situation no mbola andrasan'Andriamanitra ihany koa takian'Andriamanitra koa hoe mifalia ao anatin'izany so dia mba sangy mihoatra ny loza petraka ary fanontaniana fa maninon'Andriamanitra no mampitondra zao afatra zao ary ao anatin'ny fotoana sarotra dia mety hitentsika tahaka ny olona rehetra mandinika ny soratra masina satria tany am-pahababona ny zanak'Israely dia hoe sa kosa angamba ny asain'Andriamanitra mifaly izy ireo ho fanantenana mialoha sahady ny fanafahana ny zanak'Israely any amin'ny fahababona hoe mifalia sahady fa ho avy ny fotoana zay anafahana anareo kanefa na izany na tsy zany dia mbola sarotra ihany mandray an'izany teny zany satria azadiny fa ny fahababona dia naharitra 70 taona ataoko ahoana ny hifaly amin'ny fifaliana zay mbola tsy hitany masoko akory ary fifaliana zay mety tsy ho hitany mason'ny olona akory ary satria 70 taona zany araka voalazan'ny soratra masina 70 taona na 80 taona raha tahiny maharitra indrindra ny olona anankiray donc possible zany io génération anankiray io tsy ahita ny fanafahana azy ireo any am-pahababona amin'ny fomba ahoana ny faliana amin'izany so dia mba exagéré ozy izy ny fitenitsika akoatr'izay tonga amin'ilay fomba fitenitsika zay hoe ahoana moa aza mbola misioka ozy izy ny fiteny malagasy zay raha tsy efa tafavoaka ny ala noho izany tsy mitombona koa zany le hoe fifaliana fanantenanany amin'izay fanafahana zay mbola tsy fantatra raha ovinana ny atongavan'izany ary amin'ny maha olombelona dia tsy fahendrena mihitsy hoe ataontsika hoe misy zavatra andrasanao misy zavatra antenainao dia tonga dia mibitabitaka mialohanao nefa mbola tsy fantatra akory na ho raikitra na tsy ho raikitra aleo aloha mitandrina aleo aloha manao profily base ny teny frantsay zay ka tsy sanatrean'izany ty ianao mibitaka mialohan'ny fotoana nefa tsy tanteraka akory izy dia ianao no afabaraka eo alohan'ny olona rehetra eo indrindra no nampametram-panontaniana fa maninona no miantso Andriamanitra amin'ny alalan'ny Zefania hoe mifalia miobia ianareo heverina ary sa ilay fifaliana zay iantsoan'Andriamanitra ny Israely eto dia mazava ho azy arak'izay sarisary rehetrarehetra lazaina hoe tsy miankina mihitsy ny amin'ny zavatra hitranga raha mipitsy tsika zao mba manakaiky ny faran'ny taona dia mandeha daholo amin'izay ny tombatombana sy ny vinavina netra hoe hanao ao ny taona ho avy io ary mpanany sasany mandeha makany amin'ny mpanandro ny sasany mijery horoscope ny sasany mihaino vaovao hoe mba misy fanantenana ve zany hoe ny ankamaroa atsika ny fifaliantsika ahorina amin'ny zavatra tsy fantatra na koa ahorina amin'ilay fiteneny hoe après la pluie le beau temps expression populaire zany croyance populaire zany fa tsy voatery anaraka zay lozika zay fomba fiteny foana ny fampirary soa hoe engane ho lasany taona indolo raha tsy rehetra fa zavatra mahafinaritra indray ny miandratsika rapitra or malala dolo tsika fa be dia be ny tranga vao tonga ny 1er janvier dia tsy arakarak'izay akory ny zavatra misy soratra masina raha teo koa milaza hoe tsy misy zava-baovao ety ambanin'ny masoandro fa inona ary ilay fifaliana lazana eto dia mazava ho azy zany fa zavatra ankehitriny no resahana or ny zavatra trehana ankehitriny dia fahababona aiza zany le fifaliana ao anatin'izany azo apetraka koa ny fanontaniana hoe amin'ny fomba ahoana moa no ahafahana mifaly ao anatina faharavana rava Jerosalema babo ny zanak'Israely potika ny tempoly
tsy misy nininina intsony rava tanteraka. Raha ohatra ka iverenina kely tantarany zanak'Israely a tamin'izany andro ny Solomona mpanjaka zany, tonga ny olona avilavitra toy ny mpanjaka vaviny Seba ohatra nakany Israely mba nandeha hijery hoe ohatrany ahoana ny lazany zany fahendreny zany mpanjaka zany satria nanakoako be hoe manam-pahendrena amin'ny zavatra zay atao. Ary rehefa tonga tany ny mpanjaka vaviny Seba dia niteny hoe ankehitriny ny masoko no mahita fa tsy ny sofiko intsony araka zay lazainy olona hoe toy izao sy toy izao ozy izy. Rehefa nahita ny voninahitry ny mpanjaka, rehefa nahita ny atsara ny tempoly izay azo pilasiana tao anatin'ny atao hoe les 7 merveilles du monde tamin'izany fotoana zany, fa ankehitriny tsy misy na inona intsony mahafirenena azy, tsy misy na inona intsony mampiteiza azy. Amin'ny fomba ahoana moa no mbola lazaina hoe mifalia ihany? Amin'ny fomba ahoana? Io firenena io tsy nieritreretina intsony ho tafarina, tsy misy ninina ho fanantenana azy intsony. Eo indrindra no asain'Andriamanitra mitsangana i Zefania. Eo amin'ny vanim-potoana zay tsy misy ninina antenaina no atsangana i Zefania hampahery ny Israely. Eto indrindra ry havako, tsy hoe akory manao allegorie na fampitahana sauvage ny zava-misy eo anivon'ny firenetsika. Mba jereo kely ange ny zava-misy eo anivon'ny firenetsika amin'izao fotoana izao. Zay alea maneno sahoana daholo. Ny secteur rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra mifampiresaka amin'ny mpiray tanindrazana ny Madagasikara hoe tsy misy ninina azo antenaina intsony aty dadapasa. Ny fanjakana manao ny atao, ny mpanao politika mifandrotika, ny fiangonana miady an-trano, ny mpiray tanindrazana, ny mpianakavy aza sanatrian'izany samy manao zay mandrotika zay manao zay mikepoka zay ananany. Tsy misy ninina miangana eo anivon'ilay firenena. Tsy sanatrianao litania sy tanisany zavatra manjoatsika eto akory ka mbo maiky hanampitrotraka ny fahorentsika. Fa zay ny situation misy. Manoloana n'izany zavatra zany eo indrindra no hijoroatsika, eo indrindra no ilaiva ny vahoaka an'Andriamanitra atsika, tsy hampanantena azy anganom-bavy antitra, tsy mbola hanambaka azy koa hoe hilamina sy hikoriana tsara ny fiainanao raha hampiso sy sisa sisa. Tsy zay no message andrasan'ny olo, heverin'ny olona, fa zay mantsy no fampanatoniana ny fahorian'ny olona, hany ka rabirabian'ny olona atsika iomezan'ny olona. Inona ary lay fifaliana toriana amin'ny olona am'izao? Ho sahiteny fifaliana eto ve aho hoe ho avin'ny krismasy afaka andro vitsivitsy de hoe mifalia nareo na de tsy nakanina azy nareo, mifalia nareo na de tsy misy rano azy, mifalia nareo na de tsy misy jiro azy, mifalia na de mararara ny zanakareo. Tsy ho voatoraka voatabia ve ianao? Tsy azo pareny ve ianao? Fa izao raha miverina amin'ity texte ty aho ka akatsika valiteny amin'izay zavatra zay de ty: rehefa ny olona anankiray amin'ny androm-piainany ray manontolo tojo le atao hoe faharavana tanteraka, dénuement total lao zany teny frantsay. Enonareo anatin'izany teny hoe dénuement zany hoe toy ny olona miboridana, zany hoe tsy misy na inona intsony, na fahasalamana, na hafananana, na inona ohatrany hoe nesorina tamin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tonga amin'izay situation zay ny olona anankiray, dénuement total na filazazany, dia tonga amin'ilay atao hoe tsy misy ninina atokona, tsy manan-katokona. Le atokona eto tsy hoe zavatra sakafo fa hoe tsisy ninina azo atao intsony. Inona sisa no misy?
dia ny fisianao. Satria zay ny fanontaniana apetraky ny olona rehefa manoloana n'izany vanim-potoana zany hoe inona moa ny mbola antom-pisihako eto amin'ity tany ity. Mbola inona ny antony mbola ivelomako nefa za efa zao sisy. Indraindray zany ao anatin'izany vanim-potoana zany dia mbola mametrapana hoe mbola tokony ho velona ve aho, tokony mbola isy eto amin'ity tany ity nefa ny zavatra rehetrarehetra momba tsy misy miangana. Tsy misy ninina tsony. Dia eo no ilazana amintsika hoe rehefa ny olona anankiray no tsy manan-katolotra, tsy manana zavatra atao intsony inona ny azoko atao, inona ny zavatra azoko atolotra an'Andriamanitra, dia eo na tiana tsy tiany oblige izy, voatery izy miandry zavatra avy amin'Andriamanitra. Inona ilay izy? Manaiky ny hotiavin'Andriamanitra. Ny olona rehefa mbola ao anatiny atao hoe misy zavatra azony atao, ny olona rehefa mbola misy amin'ny atao hoe za mbola manan-katao, dia Andriamanitra amin'izay fotoana izay karazana ohatrany hoe mpitahy azy fotsiny amin'izay zavatra eo am-pelantanany. Fa rehefa fongana tanteraka ny eo am-pelantanany, tsy misy na inona intsony azo isarangotana amin'ny akaviana amin'ny akavanana, dia tonga amin'ilay tenin'nga Gilles Boucaumont hoe quand on se trouve au fond du gouffre, on est obligé de croire au miracle. Rehefa tsy misy ninina azo antemaina intsony, dia tonga amin'ilay tenin'ny Petera manao hoe hankany amin'iza moa izahay. Ianao ihany no manana ny teny fiainana mandrakizay. Fahadalàna zao zavatra lazaiko zao ho an'ny olona sasany. Hoe izahay indray le teny fampiononana fotsiny. Ka anao teny fampiononana sy teny fampiononana, ho aiza hanao inona? Amin'izao malaza be le fomba fiteny amin'izareo mpanao développement personnel manao hoe miainga avy amin'ny tsy misy. Déjà zany c'est faux. Fa raha ataontsika eny amin'izao dia hoe ka tsy misy ninina iaingana intsony ianao. Dia eo na tonga ny Joba niteny an'ity teny ity hoe nitanjaka no nivoahako tany an-kiboniny eny, ary nitanjaka no iverenako any. I Joba, raha tadidinareo Joba, lehilahy marina tao anatrehany olona sy n'Andriamanitra, nanana ny maizy azy ray manontolo, no tsiriritin'ny olona zany Joba zany satria ny zanany anisany tsara tarehy, hendry, manan-kapareo, fa ao anatin'ny ray mpimaso rava daholo ny zavatra rehetra eto am-pelantanany. Nandao azy daholo ny olona hatramin'ny vadiny, mbola naneso azy manao hoe mbola hivavaka amin'io Andriamanitra io ihany ve ianao? Ozony izy dia matesa. Ary ny comble amin'izao situation ohatr'izao rehefa tena ao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ohatr'izao ianao, dia ny olona izay antenainao mba hampahery anao indray aza mbola mandetika anao tahaka ny nahazo an'i Joba. Ny namany zany tonga mbola nanao leçon de morale. Ny vadiny ao akaikiny mbola niteny hoe ozony izy satria tsy mino an'Andriamanitra. Tsy misy mizaniza intsony. Io lay misy fomba fitenenako zay tamin'ny catéchomèneko rehefa mampianatra hoe à un moment donné tu vas te retrouver tout seul. Irery. Le irery eto tsy voatery hoe ilaozan'ny olona. Fa irery eto indraindray ianao tsy misy na iza intsony afaka hanavitra anao amin'le situation. Io le atao hoe moment de dénuement total. Amin'ny fiainana maha olombelona sy kristianina misy le atao hoe le combat de la vie. Marina fa ao anatin'ny fiainana misy atao hoe adiny fiainana, ady mandrakariva ny fiainana. Oui, zany fantatry. Fa misy andro anankiray no tena ataontsika faran'izay mangidy indrindra. Izay tonga amin'io etapy io ianao hoe tsy misy ninina azo atao intsony. Mampatsiaro an'i Jakoba izany. Jakoba izay nieritreritra fa mbola tafavoaka ihany tamin'ny afetsifetseny.
nangalatra fizokiny rahalahiny tamin'ny alalan'ny fihetsifihetsena dia tafavoaka nefa mpanompon'Andriamanitra dia rehefa nandositra tany amin'ny dadatoan'ny Labana dia fatatsika tany ny fiainany fa mbola nitoy ihany ny fihetsifihetsena dia nofitahan'ny Labana koa izy voatery ny asa 4 taona vao nahazo ny vadiny ilainy avy eo dia nanao fikafika maloto taondray ny lehilahy dia tafatsoka mitsoka satria tezitra ny rafozany sady dadatoany moa zany no rafozany dia nanankarembe zay reo tsara 14 ans miasa mafy namono tena mafy nahazo reo arena be dehibe azony tamin'ny lohany sy niketrika ozany fitenitsika malagasy ao anatiny indray mpimaso Jakoba namoy ny fananany rehetra ao anatiny indray mpimaso satria nahoana rehefa nandositra ny Labana dadatoany izy un jour ou l'autre tsy maintsy nifanena amin'ny Esau indro Esau tamy avy any miaraka amin'ny andian-dehilahy asa teo amin'ny 900 izy efa 100 lahy tsy misy any fa 100 ny aloha efa tao anatin'ny folo tao hoe tsy maintsy hamalifaty an'ity rahalany ity handroso ianao maty ray be hiemitra ianao maty reny be tsy misy lalakalentsony eo am'izay i Jakoba tonga am'ilay atao hoe au fond du gouffre tonga eo am'ilay atao hoe le combat ultime de la vie ary tena naseho tamin'ny endrika izy nitolona tamin'ny anjelin'i Jehova zany be dia be moa ny débat sy discussion théologienne ny aminy hoe tena nisy tokoa ve le anjely medivana sa métaphore illustration ma peu importe tena nanao corps à corps amin'Andriamanitra am'izay hoe tsy apelako anao raha tsy nitaya teo i Jakoba vao nahazo am'izay hoe ay tsisy dikany ny fisasarako rehetrarehetra nanangona ary tena nahazo be fa un jour payer la facture mitodika amitsika zay am'izao fotoan'izao mety daholo ny zavatra atao noho ny fampiasana ny afetsifetsena ny ray andro tsy maintsy handoa ny facture io ianao inona natao voatery izy nanao négociation tamin'ireo vadiny reo hoe ity mba eto reto andiana fa ondry sy osy rehetra dia omeo an'ny Esau rahalahiko rehefa mifanena aminy aloha dia natao ny andiany anankiroa mandeha aloha ny andiany voalohany iaraka tamin'ny Léa dia rehefa avy eo indray izy dia raha tsy afa-po izy dia asia vao mandeha indray i Raely miaraka amin'ny andiany faharoa tambatambazo izy mba handray reto fanomezany reto akory ny agagany rehefa nifanena tamin'ny Esau rehefa avy eo hoe ataonao i ataoko inona reto izy Esau zaho izy efa manana ny maizy ahy raiso ihany izy izy tsy nanaiky mihitsy Jakoba raha tsy nanery azy ireo mba raiso ireo fa pour une fois amin'ny fiainany Jakoba sambany amin'ny fiainany no tsy nahomby nitetika izay napetrany tsy nety dia teo am'izay le lazaiko anareo rehefa ao anatin'ilay atao hoe dénuement total rehefa ao anatin'ilay atao hoe faharavana tanteraka dia obligé tereny fiainana handray izay mba homen'Andriamanitra ataoko hoe mba satria tsisy ninina azo ny calculeny tsy manana contrôle amin'ny fiainana izy tsy manana kajikajy azo natao ny kajikajy nataony rehetrarehetra potika eo am'izay ianao tsy maintsy miankin-doha amin'ny atao hoe famindrampo io no fifaliany lanitra zoaraina amitsika eto amin'ny alalan'ity texte ity ny fahalemena sy ny faharavana ny vulnérabilité no manery anao hahatsapa ary azonao tsapahitanana zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra zany hoy Aristote aimer c'est se réjouir dia zany indray nefa ny hanampy hoe ny fahatsapahanao fa tian'Andriamanitra ianao
izany no manorona ny fifaliany lanitra ao aminao satria am'izay fotoana zay a ny lanitra sisa no azonao ianteherana ny olona rehetrarehetra zay nafahanao ny anterana tsy maintsy hitodi-damosanao daholo eny mety tenanao hoe ka ty any praitapo amiko ty any fianakaviako ty any namako ty aby fa misy andro anankiray tsy afaka anao na inona ho anao ireo tsy voatery noho ny haratsipanahy mety eo ny faharatsipanahy mazava ho azy koa satria andro sarotra zao samy mandeha maka ho azy fa na tianao na sy tianao misy fotoana tsy afaka manao na inona ho anao reo aiza zany no anorenanao ny fifalianao hiatrika ataonao vaovao tsika afaka herinandro vitsivitsy aorinao amin'inona ny fanantenanao aorinao amin'inona ny fifalianao vous allez miser votre vie sur quoi ou sur qui fa ny fifaliany lanitra no azo antoka tsy hamadika anao mihitsy ka noho zany eto raha miteny Zefania hoe mifalia miobia aza ny tsy mitaky amitsika Andriamanitra hoe mitady fifaliana hiezaka ampifalifaly tena tsy zay tsy de atao ahoana moa fa miezaka mampifalifaly tena eny fa raha ny fiainana ve no atao ampitanondrika de misisy tsy mampifalifaly tena fa ampifaliany ny fifaliany lanitra de tsy inona zany ny fahalalako fa hoe na de tsy manan-katolotra ary aho ary na de tsy manan-katokona zao aizaho tian'Andriamanitra amy maizy azy aho na de tsy manana inona ianao neto am'ty tany ity matoa apprécieny olona ianao neto am'ty tany ity matoa tiany olona de satria misy zavatra anyrasany aminao e zay io tsy voatery harena fa ianao mirendre service azy ianao mahavonjy azy ianao mba misy zavatra ilainany aminao dia tisinday ny fiainana takalo ny fiainana zany lalàna ny zavatra eto ambony tany aterokalao ny fiainana mavandy zay milaza aminao fa tsy misy ninina ny rasany aminao zany matoa izy mifandray aminao fa Andriamanitra tsy misy zavatra andrasany amitsika zay le vaovao mahafaly zay le fifaliany lanitra tsy misy na inona andrasan'Andriamanitra amiko fantany tsara fa tsy manan-javatra atolotra azy aho fantany tsara fa tsy manan-katokona ho azy aho kanefa tsy manan-kanazy ity azy izao ny fitiavanao Jesosy de tsy nitiavanareo aho fa nitiavako anareo de nitiavan'Andriamanitra anareo tsy miandry na inona avy amitsika noho zany a hamaranako an'izao toriteny zao sisa ny afatra Zefania eto ao anatin'ny fotoam-paharavany zanak'Israely de zao hoe tsy hainareo no hiezaka hientretenir ny fifalianareo hoe atao ahoana ny afaka mientretenir ny fifaliana io mba ho falifaly foana tsy resaka fifaliana tsy resaka émotion io tsy resaka fihetsepo io fa resaka ahoana zany fiziana mihitsy io fifaliany lanitra io no mientretenir anao io no mbola miazona anao tahaka zao matoa mbola hitanareo eto alohan'ity logos isak-alady maraina ity esora ao anatin'ny eritreritrareo hoe mpanompon'Andriamanitra io olona mivavaka io tena tian'Andriamanitra io tsia matoa mbola hitanareo eto fa mba mitafy nofo sy raha ohatra anareo koa aho manana ady atrehina maraina atoandro hariva koa aho fa matoa mbola eto de io le fifaliany lanitra io no miazona fa raha mijery akavisan-kavanana am'izay manjo efa tsy eto tsony efa nanipogan izany mbola mialatsiny raha mba hitsitsy be iza no andany fotoana hitabataba eto isak-alady maraina tsy aloha mba mitady vola ohatra anareo ihany koa tsy aloha mba karakaraina ohatra anareo ihany koa nareo zao karakaraina isak-alady maraina eto fa le fifaliany lanitra zay tsy azo azavainy no mbola miazo zay le ny fahasoavan'Andriamanitra no naha toy zao aho hamaranako ny toriteniko mampitsiaro ny teniny zay
ray aman-dreny fanodimandry izy isaky mifanena amiko olo io taloha de manao vazivazy de zao ny teniny hoe voici l'homme ozy izy mantsy sans problème indro ny olona ilahy tsy manana olana ozy mantsy tsy haiko izy na manany any anay na misy zavatra tiano tenenina de namaly azy tam'izay fotoana zay hoe indry tsy tena hoe ataoko amen fa ho za mantsy azy hoe raha fantatrao mantsy fa izao lehilahy eo alohanao zao voici l'homme avec sans problème CENT fa tsy SANS sans problème mantsy tsy manana olana voici l'homme avec sans problème fa misaotra an'Andriamanitra fa izay ny fahitanao l'homme sans problème or je suis l'homme avec sans problème fa matoa zay nitazanao de satria zay le fifalian'ny lanitra arotsany na de eo aza izany sans problème ho atsika koa angataon'i Jesosy ny anomezany atsika le fifaliana miorina ao aminy fa raha izao fiainana izao ihany no anantenatsika ny Kristy de mahantra atsika aza mize amin'io avy manjary mandisy fanantenana misy andray le dicton boudiste zay manao hoe foanako ny fanantenana ozy izy mba tsy sy ny fanaintainana fahendrena boudiste moa zany tia nitenenina hoe zaho ozy izy tsy miantehitra am'izay zavatra hitranga satria lasa ohatran'ny olona manao seloto nareo seloto le manao jeu de hasard ankinao amin'ny hazara ny fiainana fa ny fifalian'ny lanitra no anoreno ny fanantenana voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavatsika idera ny laza ny voninahitra atolotra ianao Andriamanitra mangataka anao zahay mba ny fifalian'ny lanitra no hamanginao anay hamanginao ny tsirairay hampijoronao ny tsirairay ka zay tanana miravoravo sy lohalika malemy hatanjao sarotra tokoa raha ao anatin'ny vanim-potoana sarotra no mbola hiezaka araky ny teny eto hoe hifaly kanefa ny manodidina sy ny zava-misy tsy araka zay ianao efa niteny taminay fa ny fiadanako no avelako anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomezako ny fiadanako anareo misaotra Jesosy eo ny am'izany fiadananao zany araoko zany no hitan'ny olona ity aminay tsirairay avy ka ny voninahitra ao no amirapiratra tahaka nataonao tamin'ny Mosesy eo amin'ny tavan'ny olona ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay zany vavaka izany amen samita in'Andriamanitra name fotoana atsika amin'ny herin'ny toy zao indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tokoa